fahitana azy mazava tsara. Fotoam-pivavahana. Fotoam-pivavahana. Ny andino faharoa lara Jesosy. Avy amin'ny vava ankizy madinika sy milolo no namorenanao hery no mitandrafinao. Manolona hery mihitsy Andriamanitra fa akizanao mahay teny, fataony mahay teny. Rehefa lehibe ianao mahay teny, dia teny alokon'ny babanao ihany dia mahasitrana anao. Mazava zay. Marina ny teny frantsay hoe ny fanahy-manokana dia mampahery amin'ny faharetana. Ampesao zany. Aza miandry mpiatra. Ndreva tena folo zato sitrana folo. Fa ianao marary misy ny feo kiazana Andriamanitra no hitanao raha kenday ny feonao hitady amin'Andriamanitra. Marary ny kanserany olona tsy hitako izay nanao. Tanany toraka amin'ny Jesosy. Asa maka-mpiambitsony aoka izay. Ianao fa manikozy raha tsy tsy atao. Tonga Jesosy miteny hoe hamikiraviky azy ity. Zay ny vita. Jesosy amiko izay amin'ny dokotera tsy mahasitrana. Dia mahasitrana. Zay feonao izay no mahasitrana anao. Vakomanamana. Efa satria miteny tamin'ny olona rehetrarehetra hoe za tsy mahavita, tsy mahambola mihitsy na visaka mba hieritreretinareo. Io kahie rehetrarehetra hoentina amin'ny tavaka rehetrarehetra taloha hoe eto tamin'anandrano ihany vitako kahie izany. Nambodanirana ihany vitako. Saba ihany vitako. Tsinjorivo ihany vitako daholo. Fa tamin'ny tombokiny ohatry ramoka fisaka nakatra hatramin'ny tension. Teneniny Jesosy koa hoe mahafantatro ny tidinao ity. Nahazoazo aina teo eo vandravandran'i Jesosy ny fitsoava. Na hitako daholo ny sakafo rehetrarehetra. Ny asa lehibe visaka na lehibe niakatra koa tension. Zaho tsy havita ihany. Alasa hiditra tao amin'ny birao. Ianao Jesosy eto akaiky ianao. Mpiara miasa tsika hatramin'izay. Zay lazainao lazaiko foana. Zao azo manary. Tsy manaiky mihitsy anao za tena mibekafy tao amin'ny kavanana tao. Bedana izy. Tsy manaiky mihitsy amin'inona da zay fazitena tsy maintsy tinana tsy maintsy mitadika amin'ny teo kavanana raha pisy. Sady mandoana rehefa nisy botsina botra zany ny tenako rehetrarehetra. Sara Jesosy mahasaja bitabitaka tao amin'ny birao. Voninahitra Andriamanitra daholo anie zany. Idireo salamo 4 verset 4 verset teo. Salamo fahaenina ny faharoa.
Lazao isan'andro famonjely mahafaly isan'andro ny famonjely aza miala mivavaka mihitsy zany vao maray ny maniteo saotra tono ahomana saotra tono ahomana saotra tono ahomana saotra tono ahomana iny feony tena tadiana tena rehefa malalako malalako eo mitsetsatsetsaky ny aramba te hita ny endrikao ary tahandry ny feonao fa Jehova ny tompony hery ary midera azy mankalaza azy isan'andro dia ho hitanao ny famonjeny mahagaga. Tsangana ivavakasika. Jesosy misaotranao lehibe loatra dia tsy takatra ny sainay ny fitiavanao. Izay ty isan'andro Jesosy ka mahitanao eo akaikinay eo tsy miteny tsy mivolana mona io no mampalahelo anao Jesosy mona zay miampiasakasaka anao hoe tandry ny feonao any aho hoe mangataka Jesosy am'izao sisa izao anakery ny teny alokon'ny vavanay anakery ny teny rehetrarehetra omeno anay ho raisinay zany Jesosy ary zay ihany dia mahasitrana anay manana anao tokoa zay ka misaotranao raha mitodika any aminay tsirairay avy ianao tazanao ny misy anay hitanao ny lalana mampitonantonana anay hitanao ny adi-tsainay hitanao ny tsy ampy ao aminay dia nitomany nataonay totototo ny tady volany nataonay fa ilay manana ny zavatra rehetra eo akaikinay Jesosy amin'izao indray mitoraka izao dia mangataka aminao tena mangataka aminao mamindra fo tamin'izay rehetrarehetra vitanay teo aloha rehetrarehetra tsy nahafantaranay ny teninao zo zahay eo anilanao eo akaikinao tena miray aminao eto amin'ity toerana masina ity tahandreny feonay ianao Jesosy tahandreny feonay ka dia mangataka aminao famindram-pono angatahako aminao bebaka aminao reto olona reto hibebaka aminao lasa zay ny ratsy rehetrarehetra lasa zay ny teoloha rehetra hitoraka aminao zay ianao ny vavakay Jesosy sotra Jesosy am'izao sisy zao zay teny am'izay resaka aminao mino afa namindra fo aminay anao tamin'ny lasa rehetrarehetrarehetra nanadinonay zany fisinao zany mba ataovy aminay ny teninao Jesosy hoe tsy olombelona akorika ho to fo mandrakizay noho ny aminarako dia hononika ny fahatezerako
mba hifaly ravoravo zay Jesosy tahaka ny Davida mpanjaka manao hoe sambatra ny olona izay voavelany ny elony sy voasarona ny vahontany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mihinan'Andriamanitra raitsy tompony ny lanitra sy ny tany, ary mihinan Jesosy Kristy zanany lahy tokony tombontsika izay nidorodorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virgine, nijaly napakoto-bolana, nombony tamin'ny hazo fijaliana, maty hanalevina, nidina taina amin'ny fiainantsika, nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka ho kavanan'Andriamanitra raitsy tony, avy any ivy ny tsara ny vela sy ny maty. Mila ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fimbona ny olona masina, ny famelan-kelika, fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Tanteraka tokony izany ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Petraka isika. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, nahatratra izao alahady voalohany amin'izao volana fahasivy amin'ity taona 2024 ity. Tonga amin'ny fotoana izay jerovana ireo mpanompon'Andriamanitra, nahatratra ny tsingeritaona samihafa teo amin'ny fiainantsika ankehitriny dia ny aniversera izany. Amin'ity amin'ny fito maraina ity izy ireo dia miisa 430 mianaka mianadahy. Vakina mpanajana ny anaran'izy ireo dia Andriamatosy Ramatoa isany, Ratonga Rantro Sarla sy Ary Malala Rasoazana Parameme, 530 taona amin'ny mariazy. Ramamonjy Ramiantary Beby Arso 220 taona. Ravelson Tahiry Niaina aniversera tamin'ny 420 ny volana Août. Ratsimivony Zoeline Clémence 15 volana Septambra. Andrea Mamonjy Fara 15 volana Septambra. Randrianaivo David Mathias 17 volana Août. Randrianaivo David Mathieu 4 taona. Rabenard John Taratra Veloary 15 volana Septambra. Rafanomezatsoa Mity Mikanto 30 volana Août. Emile Sfara 420 taona amin'ny mariazy. Ranay Varimanana Simon sy Rabody Vololona Zanety 430 taona amin'ny mariazy, mangataka ny hira 730 sy 500. Jocelyn sy Lantonirina 20 taona amin'ny mariazy. Rasoary Manana Mariety 30 ny volana Août. Rasolo Arson Gilbert sy Rasoary Manana Charlotte 5 taona amin'ny mariazy. Rahaja Nirina Jean-Michel sy Razana Nirina Maharitina 30 taona amin'ny mariazy, ny voalohan'ny volana Septambra. Andrea Tsalama Zinona Antenaina 17 taona. Razafy Manjato Saoby Dani 17 volana Septambra. Antsahasy Ninanahary Itokina voalohan'ny volana Septambra. Ratoandro Manana Germain sy Ratiarso Meltina 30 taona amin'ny mariazy. Rakotomanga Lovaniaina 17 volana Septambra. Razakandrainy Fenoaja Andrianina 15 volana Septambra. Rivolala Niambintsokiady 2 volana Septambra. Randriana Tondro Faliniaina Kantotina 15 volana Septambra, mangataka fahendrena. Randriamalala Tahirso Clark 17 volana Septambra. Ravaoarso Olga 1 volana Septambra. Razana Tsara Pauline 30 volana Août. Rajaoma
Harisoa Edmond fahatelo ny volana septambra. Andriarianitra Mitantsoa Hasy Niaina faharoa amin'ny volana septambra. Rafonjy Arsoa Olga faharoa amin'ny volana septambra. Raherinjato Maminirina sy Rakotondrabenja Vontsofara anniversaire amin'ny mariazy mangataka vavaka. Andrea Mialsoa fitahina Tina Niaina 20 volana o 7 taona. Jaona Sinina 20 taona amin'ny mariazy nifaraka amin'ny 30 volana o fidy Andrianjato fa 4 volana septambra ary Raharonjatovo Saoly Niaina Emily faraka amin'ny 30 ny volana o. Miarahaba nareo rehetra 4 mianaka mianadareo nahatratra izany anniversaire izany. Ny tenin'Andriamanitra mono cadeau tsara indrindra satria araka amin'ny voalazan'ny soratra masina dia hoy ny tompo hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ka ny cadeau anareo rehetra ireo androany dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia 5:50 ka ny andininy 2:10 tapany voalohany. Isaia 5:50 ny andininy 2:10 tapany voalohany. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no itondrana anareo. Fanekena ataon'ny tompo aminao ankehitriny zany fa hoentiny amin'ny fifaliana ianao ary tantaniny amin'ny fiadanana. Sika fiangonana kosa andeha hiara-paly amin'izy ireo ka hanao ny hira izay nangatahany anankiray amin'izy ireo dia ny hira 730 amin'ny firana protestanta ka ny andininy voalohany ihany. Endreny amarony sonomenao ray ho aiko ny aiko enavotanao ny eloko vononao. Rehefa vita ny hira dia tsangana hivavaka isika. Tsangana hivavaka isika ry havana. Voninahitra ny anao sandratra eo anao Andriamanitra. Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay ianao. Manana ny seza fiandrianana hafa sady manerinerina ao amin'ny lapany voninahitra ny lanitra ny lanitra. Kanefa miondrika mijery anay zanak'olombelona ety ambany masoandro. Dia ny tamin'ny fiaina amin'ny mpanomponao ianao Jesosy. Na mery na metanjaka na me fahasalamana reto mpanomponao zay nahatratra izany anniversaire izany. Ary misy nahatratra an'izany fa tsy nahasoratra
fitahina avy aminao Andriamanitra zany fa araka ny teninao dia tsy misy mahay mampitombo na mampiena ny andro ny taona ny ety ambany masoandro fa ianao Jehova ihany no manao an'izany dia tonga eto izy ireo miseho eto anatrehanao ry Tompo noho izany famindram-ponao izany manolotra zay sombitsombony avy amin'ny fananany hoentina mampiaingo ny altaranao masina Jesosy eo mangataka aminao ary hitahinao manokana ny fiainan'izy rehetra ireo ianao ao ny mbola mianatra ry Tompo tolory fahendrena sy fahalalana fa avy aminao zany ao nefa miasa ataovy misondro boninahitra amin'izany asa izany izy Jesosy mba hifaliany ao aminao dia taheo amin'ny asan'ny tanany tsirairay ambino amin'izay rehetrarehetra isasarany mba hanimpony anao mpifaliany ety amin'izao tontolo izao dia taheo ny androny rehetra mbola omenao azy ety ambany masoandro araka ny teninao hoe tahiny ianao ao tsa ho tahiny ianao ao tanàna ho tahiny ianao raha mivoakana miditra ny tokatra aminao dia amin'ny anaranao Jesosy ilay tompo tianainao metrahanay ny fiaina amin'ny mpanofonao tsirairay avy tsy ny andro any any fa ny andro rehetra izay mbola havelomany ety ambany masoandro Jesosy io hoeniky ny fahasoavanao sy ny fiadananao dia ho anao midera sy ny ajary amin'ny voninahitra ry Tompo sotra indrindra soko malalo amen mipetraka ny fiangonana dia averimberina ho anareo sampana ho anareo sampana ho anareo sampana raha voavelona mihitsy sonnerie io hoe dia mihira ianareo fa ny hira fidérale izay ataonareo io a no mampiditra ny Jesosy miaraka amin'ny olona rehetrarehetra hitarika ihany miaraka amin'ny ety amin'ny alitara azandrasana hery zany azandrasana ela fa voavelona misy anakilozy dia tairinareo amin'izay ny hira iny Jesosy fa miditra afatra nomeniny izany izay no mahafaly azy a dia ataovy zanako ndo rakitra fa naty rahatsika zao rakitra voaloha sy faharoa araka ny fanao dia ao ny processeur rehefa avy eo a misaotra ny tompo izay mamy ampifaliana no akasitrahana indrindra
dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a nahatratra izao alahady andro tsara izao andro fitsaharana tonga sahatsika amin'izao volana septambra izao a amin'ity fandraisana ity ka dia arabaina nahatratra izany volana vaovao dia toy izao indray ara ny filazana voaray eto am-pelantanana ity loha misy fanitsiana voaray a tamin'ny anniversaire teo ny rasolo Arsan Gilbert sy rasoary manana Charlotte 10 taona amin'ny mariage fa tsy 10 taona antsona ny dekona sy ny dekona l'olona rehetra misoratra sy miasa eto amin'ny fitandremana reny ny taninanandrano faraka ny PTA 2021 dia anao ny fiofanana andehan'ny faharoa isika izay ataon'ny sabotsy 20 septambra amin'ny 9 ora maraina ao amin'ny rihana faharoa aoka ifampilaza fa présence obligatoire ny sampana fafi dia maneho fisaorana indray aman-dreny mpitandrina ny biraon'ny fiangonana taninanandrano ary mivahoakan'Andriamanitra rehetra tamin'ny fitrotroanam-bavaka sy fanohanana ny vokatra izay nataony alahady 7 aogositra lasa teo izany dia nahazoana vola 500 sy 4 hetsy sy iray folo tapitrisa ariary na 51,25,750 francs. Ny sampana fafi dia manolotra 7 hetsy ariary na 4 millions de francs ho famitana ny tranodada ary 2 hetsy ariary na 1 million de francs ho an'ny pasteur dada Randrianatoandro Jean Joseph. Filazana fanambadiana Rarivson faly ary velo mivady Julien Brett mivady Rajonera Andriana mivady Rakotobe Toky mivady Rakotobe Rova sy Rakotobe Kanto mianadahavy dia faly manasanareo anontrona ny fanambadian'ny ray aman-dreniny Rarivson Nelson sy Ramonja manana hanitra lalao izay tanterahana ny alakamisy 9 septambra amin'ny 12 ora atoandro ao amin'ny katedraly Santa Laurent Ambohimanoro. Raha misy moa mahita ny tsy mamety izany fanambadiana izany dia aoka izy ampandreny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo ny fody mandry ny ava-malalanay Ratsimba Laurent Edmond ny alakamisy 2 septambra rehefa nivahiny 5 taona teto an-tany ho nivadiny Rahary Malala Jean Rosine izay dekona ao amin'ny groupe 3 ny zanany 7 mianada ary ny fianakaviana manontolo ndrazana dia efa niala tao an-tranony ary nentina nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra tao amin'ny teto amin'ny fiangonantsika mialonina metrahana azy tao amin'ny fahazan-drazany tany Antsavatsava Itaosy tamin'ny alarobia 9 septambra amin'ny alarobia 9 septambra amin'ny 10 ora maraina zany izy no entona eto amin'ny fiangonantsika mialony ametrahana azy ao amin'ny fahazan-drazany ao Antsavatsava Itaosy. Amin'ny finoana sy ny fitsanganan'ny tena maty no ampandresanay anareo ny fanizanakay Randriamampiona Iriantso fandresena mahazo dia nantsony ray ody any aminy tamin'ny alarobia 12 aogositra rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny rainy Randriamampiona Fetraniaina, ny reniny Andriamampiona Dina Herzo ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tokantrano tao mora rano Andoharano fotsy nentina nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra teo an-toerana ihany ary nasitrika tao Amboanjo be Atsimon-drandro. Ny tompony anome fampionana feno sy tanteraka ireo avantsika manamanjo ireo. Toy izao indray ny fararakitra voaray tao amin'ny pasteur Marcelin avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Randriamangason Alfred Roalina Riary, avy amin'ny fianakavian'ny tompoko lara Solofo Arsaona Jean Baptiste promotion mpanavitra iray alina ariary ary avy amin'ny Randriamampiona Iriantso iray alina ariary. Ireto indray dia voady efa voaray tao amin'ny natin'iny herinandro lasa iny ary efa voaray zany ny vola fahavakina eto anatrehantsika. Voninahitra ho an'i Jesosy ity indray Jesosy ny ampany tamin'ny vola izay nomenao 100 000 francs
fanati-panorenana mankasitraka tsy zao sy fa mbola mamindra fo aminay ianao araka ny aben'ny fahasoavanao ko ankehitriny izahay manao izao fanati-panorenana izao ampitony ny fahatezeranao aminay sy mbola hitarianao anay hatrany koa mitantananay ry tompo malalanay ho an'ny taon-tranony dada 2 alina ariary ho an'ny mahantra 2 alina ariary w 2 alina ariary ezaka moto 2 alina ariary radio 2 alina ariary dia no processiontsika aloha zao afa vitany rakitra iny ny raha fa 30 ao anatin'ny boky hira no ataontsika hoe ao reny mafy tsara ao reny mafy tsara ny finoana eo apoditry ny azo fijaliana dia minoana zany ianao a mitenena fa tandrean'ny feonao Jehova tsangantsika rehetra teraka tokoa izany Jesosy teraka ho an'ny tompontsika misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy voninahitra neo an'Andriamanitra reriany halleluia masina 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 Jehova tompony maro enikimpona tany rehetra amen napetraka isika dia tadidio mandrakariva riavana fa mbola be dehibe ny asantsika anaovana zao procession zao a kely sisany w amrina voalohany io miezaka fontsika mba ho tanteraka ny fifalian'i Jesosy zay manome ampifaliana fanatitra tsara indrindra tiany Jesosy. Rakitra confinement 2021 mois de juin total ni 97 000 francs, mois de juillet
tontaliny 225 500 francs tontalin'izy rehetra zany a 320 000 francs atolotro anao ny atsy atera voninahitra ry andriamanitra fitiavanao amin'ny anaran'i jesosy kristy malalanao no anolorako ny fisaorana eram-po misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra jesosy fa dia velona sy miainao ary mahita tokoa ianao ary dia mamaly sy mamonjy ary mamindra fo isan'andro san'andro tena andriamanitra amin'ny teny sy misahirana mafy aminay mihitsy bizo be jesosy kristy fitiavako malalako tsy mahavoy ahy dia mbola mahatoky sy mino anao ao fa ataonao amiko anie izay ilaiko rehetra ity an-tany ho voninahitra ny anaranao ho an'ny dada 2 alina ariary ho an'ny tranony dada 2 alina ariary ho an'ny pasteur Alain 2 alina ariary raha la Venus 2 alina ariary raha la Ery 2 alina ariary pasteur José 2 alina ariary pasteur Mira 2 alina ariary raha la Anjato 2 alina ariary ho an'ny radio 2 alina ariary ho an'ny Natasha 2 alina ariary ho an'ny zanaky ny fiangonana nanao drafitrasa 2 alina ariary ho an'ny rahalambola 2 alina ariary ho an'ny fiangonana 2 alina ariary ary ho an'ny fanadiovana ny fiangonana 2 alina ariary ireny zany a no voady efa voaray tamin'ny herinandro fa ireto kosa no voady voaray izao maraina izao misaotra anao fa andriamanitra mitantana anay tokoa ary mbola nomenao tombonandro ka tratry ny 17 taona na haterahana dia mbola misaotra jesosy tamin'ny somaro be nomenao anay izay tsy takatry ny sainay ny fitiavanao misaotra jesosy 2 alina ariary itindra jesosy ny ampahafolony tamin'izay nomenao anay dia taio ny fidiram-bolanay mangataka vavaka ho amin'ny mariazy ny zanakay misaotra jesosy 10 alina ariary ho an'ny W jesosy eo mamindrafo ho amiko jesosy mangataka mba ho afaka amin'ny trosa afao amin'ny trosa ny jiramao jesosy ahasa ireo trosa n'olona misaotra indrindra tompo 10 ariary anaovana ny toby any atsimo misaotra anao landava jesosy ny amin'ny fitahinao ny asako mba jereo amin'ny indrafonao jesosy ny fangatahana asany razana jatovo andrianina dia ity jesosy misy vola 10 ariary anaovana ny tempolinao masina ampahafolo karena vola 10 alina ariary atolotra ho an'ny tranony dada mianakavy Salamo 103 misaotra indrindra jesosy tamin'izy valimbavaka rehetra nomenao ny zandrinao ity misy vola kely anaovana ny asanao 2 ariary isaotra ny Jehovah lalandava misaotra jesosy tamin'ny fitahina sy ny fahasoavana ary ny famindram-pona ataonao taminay dia apetraka aminao ny taom-pianarana izy telo mianada vola 4 alina ariary ka ho an'ny avafiny 2 alina ariary ary ho an'ny procession tamin'ny data lasa tamin'ny alahady lasa teo ny 2 alina ariary voninahitra ho anao ry jesosy misaotra satria ny fahasahoavanao no mbola nahatoy izao ahy misaotra ihany koa satria hianatra eny amin'ny LTP ampasapito ny zandriko dia ianao jesosy no momba azy amin'ny fianarana izay ataony jesosy azy ireo ihany koa ny fivelomana izay ataony mama mba omeo tsena isehon'ny voninahitrao jesosy vola 2 alina ariary misaotra jesosy ny amin'ny zavatra rehetra na nombanao anay mianakavy kely fa tena nombanay tokoa ianao ary mbola afaka manao vakansa tany folo pointy ihany koa izay mianakavy noho ny fitiavanao dia misaotra ary ity misy vola 9 alina ariary 10 alina ariary amin'ny pahafolony tamin'ny izay nomenao ary ny 2 alina ariary raha mpisaorana ka ny 10 alina ariary omena ny fampandehanan-draharaha ny fiangonana ary ny 2 alina ariary kosa ho an'ny mahantra ny fiangonana misaotra jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao fa mbola nafahanao tamin'ny fanadinana izay natao apetraka eo ampilatananao ny sélection de dossier amin'ny taom-pianarana vaovao sy ny concours izay hoatrehana manolotra 2 alina ariary fandraisana anjara amin'ny famitana ny tranony dada mianakavy voninahitra anio an'andriamanitra irery ihany misaotra anao jesosy noho ny fitahinao ny fiainanay ka mbola nahatoy izao anay mangataka ao jesosy ny hikasihanao ny fony vady aman-janako ka hanala azy amin'ny fahazaran-dratsiny sy ampibebaka azy ireo dia manolotra 2 alina ariary ho an'ny tranony dada mianakavy no fifalasan'ny dada manolotra 2 ariary ho an'ny tranony dada 4 alina ariary tsy misy soratra misaotra ny jesosy tamin'ny fitahina nomenao anay ary mamindrafo aminay noho ny amin'ny fahotanay mba mangataka vavaka mba andehanan'ny vadiko hivavaka amin'izay manolotra 3 ariary ho an'ny tranony dada 2 ariary tsy misy soratra no fifalasa fa 2 ariary tao anatin'izany solomboninkazo
noho ny fitsingerenao ny taona nahaterahana 2,00 voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fijoroana vavolombelona tamin'ny fanasitranan'i Jesosy tamin'ny cancer du cerveau tsy nandalo dokotera mihitsy fa tamin'ny alalan'ny nofy no nitenenan'i Jesosy ny fanafody rehetra, ravina sosety, ravina zavoka, natao evoka sy nosotroina. Merci de tout mon cœur Jésus, je t'aime pour toujours. Vola 2,00 ariary. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra Jesosy tamin'ny nahatratraranay ny 7 taona amin'ny mariazinay andio. Mivavaka aminao izahay mba ho hamarinanao amin'ny Salamo 91 ianao ny mpanangana ny efa rava rehetra Jesosy diovy amasino arombay fahasoavana sy famindrampo izahay mivady. Misaotra Jesosy malalanay manolotra 2,00 ariary ho amin'ny voninkazo famille Janot. Misaotra Jesosy fa ny famindramponao no nahatoza ho anay. Misaotra amin'ny zavatra rehetra indrindra Jesosy tamin'ny nahazon'ny zanakay visa. Voninahitra ho anao irery ihany dia mangataka vavaka amin'ny asa sy ny fianarany ataony amin'ny Frantsa dia mangataka vavaka amin'ny fiainanay mianaka ho amin'ny asa sy ny fahasalamana ary ny fianakaviana. Dia ity misy vola 250 000 francs anaovana ny asa ka ny 100 000 francs ho an'ny dada, 100 000 francs 4e étage, 50 000 francs ho an'ny sahirana. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany Malaki 3:10 manolotra vola 2,00 ariary fa folony hofatrano atolotra ho an'ny dada. Merci Jésus. Misaotra an'i Jehovah lalandava aho ampahafolo-karena 2,00 sy 2,000 ariary ka 1,000 ariary ho an'ny asan'Andriamanitra, 1,000 ariary ho an'ny radio ary 2,000 ariary kosa hividianana ny voninkazo ho amin'ny anniversaire. Iny Jesosy ny ampahafolo ny volany mena ho raisy fa vokatra ny fo mankataka vavaka amin'ny dada mba ho afaka concours magistrat financier 2021 ny zanako ary mba ho vita ny tranony mba homeo tolosaina citoyena amin'ny fianarana Jesosy dia misaotra indrindra raha 10,000 ariary ho an'ny tranony dada, 10,000 ariary ho an'ny ezaka W. Malaki 3:10 ampahafolo-karena 1,000 ariary ho an'ny dada Randrena Toandro dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery. Misaotra anao Jesosy fa mbola noho ny famindramponao no nahavelonaina na dia tao anatin'ny accident grave aza izahay. Jesosy apetraka eo am-pelatananao ny fitsarana izay mbola ho atrehana sy ny fahasalamanay ary ny fanamboarana ny fiara izay simba tokoa noho izany loza izany. Atanjao ny finoanay Jesosy azavela ho reraka izay efa milanao. 10,000 ariary ho an'ny tranony dada, 10,000 ariary ho an'ny manitra. Izay manome voninahitra ho ianao dia mba homeko voninahitra koa ka faly izay mankasitraka anao Jesosy Kristy sy manoroka ny tongotra ao masina amin'izao volana vaovao izao. Manjaka fenao amin'ny fiainanay Jesosy ka tonga tsara ny entana ho amidy sy rakitra tsara ireo projet miaraka amin'ny fahasalamana izay rehetra. Raisom-pifaliana ny vola 200,000 francs avy aminay mianaka avy fa tena vokatry ny fonay manontolo ka 60,000 francs fandraisana anjara amin'ny tranony dada mianaka avy, 40,000 francs ho an'ny pasteur Randrena Toandro, ny 100,000 francs ho fikojakojana ny tranony Jehova dia mangataka ny hira fa 700. Misaotra Jesosy fa vita soa tsara ny concours-ko dia apetrako tanteraka aminao ny fitsarana azy raha mba mety re ianao Jesosy dia mba mangataka fahafahanao. Misaotra Jesosy 10,000 ariary ho an'ny tranony dada mianaka avy, W premier étage 2,000 ariary. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra anao Jesosy fa lehibe ny fitiavanao anay na dia ao anatin'ny fahasarana anaty koa zay dia misaotra anao. Tena sahirana ara-bolana izay indray Jesosy malala ny ampahafolo ny vola izay azoko tamin'ny herinandro iny dia misaotra indrindra 9,000 ariary ho an'ny pasteur fanantenana. Misaotra anao Jesosy fa ny adalan'izao tontolo izao tokoa no nofidinao ampamenatra ny endry ary mbola notsiponinao anao ny asanao dia ity misy ampahany tamin'ny vola izay azoko teto avy amin'ny sampanay iray izay vao avy nanao tafika masina dia manolotra vola 10,000 ariary ary mangataka mba ho voatokana ho amin'ity taona ity dia ho afaka amin'ny trosa ary mba ho vita ihany koa ny fiangonana indrindra ny fanafoanana azy. Jesosy eo misaotra noho ny fahasoavana sy ny famindramponao ity ny rakim-pisaorana atolotra ho anao 1,000 ariary ho an'ny W, 2,000 ariary ho amin'ny pastera any ambanivohitra.
mamy foko ry jesosy ny famonjena zay vitanao ny foko sy ny fonao hiara amin'ny tempo tena iray tiako be anao jesosy vola 2 alina ariary ho an'ny w ao amin'ny premier étage misotranao jesosy no ny fitiavanao sy ny famindramponao zay nataonao tamiko sy ny ankonako ka tratra zao anao zao ndray iray latabatra aminao ny zanako farla nomenao asa lamatoa mangataka vavaka amin'ny dada fa mbola voafatotra ny fifohana azy kiara fisonitroana toka sy ny fitsangajangana amarino amin'io zanako io jesosy ny teninao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho aditiko ihany manolotra 2 alina ariary ho amin'ny fampandeha tao tranony dada mianakavy 2 arivo ariary tsy misy soratra raha mpisaorana 5 arivo ariary ho an'ny dada mangataka vavaka mba ho vita ny trosa ary mba handeha tsara ny asa fivelomana jesosy apetrako aminao ny fiainam-pitiavako misaotranao noho ny nahavitany dingana voalohany amin'izany ary apetrako aminao hatrany no avinay misaotra jesosy manolotra 5 arivo ariary ho an'ny tranony dada 5 arivo ariary any mahantra mahatoky anao a jesosy fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao asy ny ankonako ity ndray jesosy ny ampahafolo karena tamin'ny taninao ny vatro nataonay 5 arivo say alina ariary ho an'ny dada ndray alina ariary ary ho an'ny sakafondreo mpianatra mpitandrina ny 5 arivo ariary mankasitraka anao mandrakarivo zay jesosy fa mbola ny haino ny fitarainanay sy ny fivavakay ianao ka novalinao ny vavaka nasandratray misaotra mandrakariva fa mbola sy manadinanay ianao jesosy apetraka eo apetratananao indray ny fanirina sy ny fikasana rehetra mahatoky izay fa amaly vavaka anay foana ianao misaotra tompo manolotra 100 000 francs 25 000 francs ho an'ny dada 25 000 francs anamboarana fiangonana 25 000 francs ho amin'ny mahantra ary 25 000 francs ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra misaotra jesosy noho ny balimbavaka tamin'ny herinandro iny ho an'ny taotrano dada mianakavy iray alina ariary jesosy io misaotra anao fa nahatratra ny 7 taona nanokanana mivady ho mpiandry anay mivady ho mpiandry tany amin'ny tombomasina manolotrony izahay promotion andiany pamafy manolotra voady 50 000 francs ho an'ny fifoazana misaotra betsaka jesosy fa nivoaka ny hôpitaly ny zafikelinay sitrana soamantsara ary nomenao asa koa ao mangataka hira ny CFF iverina aminao ary manolotra 5 arivo ariary ho an'ny tranony dada misaotra jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay fa vita soamantsara ny fiancé anay jereo jesosy ny fiainanay roa kely fa efa miteny ianao fa nojeren'ny masonao fotsiny izahay dia anasoanay ianao manolotra 2 alina ariary ho an'ny fananganana ny tranony dada satria malala io masoko ianao eny be voninahitra sady tiako misaotra anao izay jesosy fa vita soamantsara ny fanamasinana tokantranonay feny 5 taona eo any koa tamin'ny 28 ony nanokana ny vadiko mpiandry ary voatokana mpiandry soamantsara ao manolotra vola 2 alina ariary ho amin'ny mpianatra mpitandrina voninahitra ny dia ho an'andriamanitra irery any voady 2 alina ariary misaotra jesosy tsy misy soratra 2 alina misy soratra kay jesosy io tsika mboty izahay manana anao mananatra mampahery miado anay mamaly ny vavakay tanterahanao aminay ny teninao hoe moa hatrizay nanarahanareo ahy moa nisy nampahory anareo va jesosy tsy nisy indro 2 alina ariary atolotra anaovana amin'ny famitana ny tranony dada mpitandrina 2 alina ariary mahantra 5 arivo sy 2 alina ariary mangataka ny hira ny FPVM voalohany fa natim-panorenana ho an'ny tranony dada 2 alina ariary misaotra betsaka jesosy fa vita soamantsara ny soutenance-ako antananao ny toyny zany fianarako izany sy izay ho asako 2 alina ariary anaovana ny asanao tranony dada 2 alina ariary jesosy misaotra betsaka noho ny fahasoavana omenao isan'andro misaotra betsaka koa noho ny famindramponao dia jesosy abevoka ny zanako ianao no angatahako ho anome hery sy tanjaka fahasalamana ny reniny sy ny zaza ao ankibo ary rehefa tonga ny andro hiterahany dia ianao mihitsy no andray any tanana zany fiterahany zany fa ny sasoamma dia fitaovana miara-miasa aminao ihany manolotra 2 alina ariary amin'ny tana ny tranony dada mianakavy misaora any jehovah ary fanahiko io ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra misaotra jesosy fa afaka ny seote tao anatrehanao izay mianaka amin'ny fanadimpisaorana manolotra vola
2 sy 9 ariary ho an'ny dada RCJ anamboarana ny tranony. Sarotra anao Jesosy fa noho ny fitahinao sy ny fitiavanao anay dia lasa soamany tsara any ampitan-dranomasina androany niry malala misaotra Jesosy ary mbola mametraka feno ny asany Charles eo ampelantananao ny fiainanay, ny fahasalamanay, ny fisokatranin'ireo ankonana na eto na any ampita. Kointiny ny rakom-pisaorana tolotra ho anao Jesosy. Vola 50 000 francs, procession en dada 50 000 francs, rakitra fifoazana 40 000 francs, ho an'ny afafi 25 000 francs, ho an'ny fiangonana 20 000 francs, totalin'izy rehetra dia 175 000 francs. Tsy misy soratra 9,000 ariary. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra indro izahay Jesosy manolotra ny fisaorana ho anao anaovana ny tranony dada 25 000 francs dia mangataka vavaka avy amin'ny ho an'ny asa mpivelomana. Misaotra betsaka Jesosy fa vita ny tafika masina lehibe nataonay fefy ary nivoaka ingénieur en gestion ny zanako sady vita ny dalina ny tranonay. Mbola mahatoky eo Jesosy fa ho ahafahanao baka ihany koa ny zanako dia apetraka aminao ny taom-pianarana vaovao sy ny fiainana rehetra voninahitra teo anao reriany. Vola 2 alina ariary ho an'ny ray aman-dreny dada Randrianatoandro. Ampahafolo-karena Malaki 3:10. Misaotra Jesosy fa nomenao vola ao tamin'ity herinandro ity koa indro ny ampahafolo ny atolotra ho anao 75 000 francs. Misaotra Jesosy tamin'ny soa rehetra nataonao anay mianakavy tamin'iny volana aogositra iny. Ta eo amin'ny asanay izay manolotra 7 alina sy 3 ariary ampany tamin'izay nomenao anay ho an'ny asan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa afaka fanadinana soamantsara ao dia apetraka eo ampelantananao ny toy ny fianako sy ny fianarako ary mivarotra izay ataoko manolotra 2,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa vita soamany tsara ny fanamboarana ny tranontsika. Mangataka mpanofa trano avy aminao Jesosy dia manolotra ny fahafolo-karena vola 500 000 francs atolotra ho an'ny tranony dada mianakavy. Mbola misaotra anao Jesosy fa mbola nitahinao izao sy ny fianakaviako tsara sy be famindrampo ianao Jesosy. Ity ny fahafolo-karena atolotra anaovana ny asanao 700 000 francs. Tiako ianao Jesosy. Voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Ity Jesosy ny ampahafolo ny karamanay mifona Jesosy fa izao vao manome anao 3,000 sy 3 alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy malala no ny fitahina ny fahasoavana koa indro manolotra vola 4 alina ariary ho an'ny tao tranony dada. Mangataka ao Jesosy mba hitohy hatrany ny asan'ny vadiko. 2 alina ariary tsy misy soratra. Salamo 103. Misaotra an Jesosy no ny faharaiky amby 80 taona nomeny manolotra 50 000 francs ka 25 000 francs ho an'ny tranony dada, 25 000 francs ho an'ny mahantra ny fiangonana. Misaotra Jesosy no ny fitahinao ho anay menakavy kely nanomezanao fahasoavana ho anay. Mangataka aminao mba ho tanteraka ireto varotra ataonay sy ny fiverenan'ny pensionko ara-dalàna manolotra 9 alina ariary ho an'ny dada Randrianatoandro. Misaotra anao Jesosy fa mbola nomenao tombonandro pahavelomana dia mba omeo amin'izay Jesosy ilay zavatra nangatahako taminao manolotra 2,000 sy 3 alina ariary ampahafolo ny karamako ka ny 7,000 ariary ho an'ny mahantra, ny 5,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy fa mbola velonaina sy trapo aminjena na azo visa ahafahana miampita ranomasina sy ho tafita amin'ny fianarana dia manolotra 2 alina ariary ho an'ny pasteur Mahefa. Misaotra anao Jesosy fa novalinao ny fangatahako mbola nomenao ilay olona ny riko Jesosy eo omeo fa endrena izahay roa kely dia ianao Jesosy no mba angatahako ampidiranao ao amin'ny listre ny afaka baka ny anarako. Tiako be anao Jesosy. Vola 10,000 ariary tsy misy soratra 2 alina ariary. Misaotra anao Jesosy izahay telo mianaka amin'ny famindramponao. Jesosy apetraka eo ampelantananao ny entretienko ataoko raha ampitso dia mba ho tafiditra amin'ny asa io soamantsarany ao dia mangataka ny irany FPVM 120 sy 400 dia toy izay ny voady voaray teto ampelantanana. Ny teto amintsika nisy 70 tao amin'ny premier étage 20, ny deuxième étage 20, ny troisième étage sy ny quatrième étage 20, ny tontalin'izy rehetra zany
470 ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany a dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Efa vita ve tompoko ny procession en premier étage raha mba efa vita dia mba ampiretin'ny dekona ny jiro. Mandrepa vita ny procession ataontsika ny hira fararano fihotazana rehefa vita ny procession en premier étage dia ajantsika ny hira fararano fihotazana. Falmerabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy manonona trany ny fiadanana ho anao sy ny ankohonanao. Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika fa tanteraka somatsara tamin'ny herinandroany ny procession izay notanterahana teto amin'ny Foibe Taninanandrano araka ny PTA efa nivolavolaina izany. Isaorantsika an'Andriamanitra lehibe koa ny fahavitany ny procession notanterahana tany amin'ny Toby tany anja zuna ary tona dia mametraka fa tsy nisy ny fanatanterahana ny procession tany amin'ny Toby tany Andaingo betsakitsika ny manontany ny fandaminana izay noraisin'ny solotena Brao Foibe Antanana no nandamina ny fandaminana rehetra ny fanatanterahana ny procession tany amin'ny Toby izay natao. Manoloanan'izany dia toy izao ny tatitra tamin'ireo procession izay nitanterahantsika ireo ny tany amin'ny Toby tany Anjazuna dia 704 sy 7 alina sy 7 hetsy ariary na 3 914 000 FMG no procession voaray tany Anjazuna ary ny FPVM Ambalavao dia nanolotra
eninalina sy rahetsy ariary na 800 000 FMG isaorantsika be da be zany satria ao anatin'ny fahasairinanana tanteraka na ny any amin'ny sisiny any a nefa dia nahavitany zany ezaka ngetabe zany a dia te afatsika mafy be izy voninahitr'Andriamanitra sady ho fisaorantsika anazy ireo ho antsika teto amin'ny fohy be kosa dia isaorana be da be na tanterahana zay nahavitatsika ny ezaka 7,5 tapitrisa ariary na 73 769 000 FMG ny possession vita teto zany rehetrarehetra zany a dia voninahitr'Andriamanitra rery any a ary isaorana atsika rehetra koa manoloana ny fanatanterahana ny trano finition tsika ao anatin'ny finition amin'izao fotoana izao isaorana atsika trano ny fitrotrona ambavaka fa manoloana an'izay koa dia nisy ireo mpanompon'Andriamanitra fianakaviana nanolotra ny fanomezana hoentina natanterahana an'izany finition any tranony dada sy mama izany zay fa ao anatin'ny tanterakitsika dia ny mpanompon'Andriamanitra fianakaviana anankiray dia nanolotra 20 millions de francs ho amin'ny ezaka atolotra ao anatin'ny famitana ny varavarana palissandre rehetra eny amin'ny tranony dada menakavy izany nisy koa ny mpanompon'Andriamanitra nanome ny fandriana palissandre ho an'ny anankiroa dia ho an'ny dada natolondray ho an'ny ariny anankiray ite afatsika mafy be ireo olona reo voninahitr'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany izy ireo dia avy eto an-toerana fa ny avy any ampitan-dranomasina kosa dia nisy ny anolotra ny jiro amin'ny tohatra rehetra ny détecteur de mouvement zany ny jiro amin'iny no amin'ny tohatra rehetrarehetra iny natolotra ireo mpanompon'Andriamanitra zay avy any ampitan-dranomasina ireo dia akasitrahana be ny dada menakavy sy ny komity dia ny hoe ilay Andriamanitra manakariam-pahasoavana ne anolotra mandrakariva atsika tsirairay avy isam-batan'olona isa tokantrano isa mpianakaviana ny amin'izay rehetra efa fohitsika sy mbola ho fohitsika ao anatin'izao ezaka famitana ny tranony dada sy mama izao ary ho toa amintsika foana ny teny fahita zay manisy soa an'io mpanompon'io Andriamanitra manoloana ny hoe rovina ny fanokanana rovina no tokanana rovina no vita tanteraka zany tranony dada menakavy izany dia ambara amintsika fa tena efa ao anatin'ny fandinihana ny fametrahana ary ao anatin'ny fotoana fohy dia ho fantatritsika tsara hoe rovina ny fotoana anokanana an'izany trano ny dada izany satria miaraka ao anatin'ny fanokanana ny trano sy ho adinitsika ny cérémonie de clôture na ny fotoana famaranana ny 50 taona na ampitandrina ny dada zay fotoana ngeda be zany fa ny trano ataontsika dia nitsangam-bato ny 50 taona ka ao anatin'ny fanomanana an'izany ny komity amin'izao fotoana izao zay miteny amintsika fa ao anatin'ny fotoana fohy dia ho fantatritsika hoe rovina no fotoana famaranana an'izany ahoana ny fomba anatanterahana an'izany ny angatahanay dia ny fitrotrona ambavaka mandrakariva satria ao anatin'ny fanaovana ny finitiontsika fantatritsika ny zavatra misy eo amin'ny fikarany vidiny entana misondrotra isan'andro ny zavatra rehetra misy nefa mahatokytsika fa ilay Jesosy efa nombantsika tany am-piandohana dia mbola omby atsika hatramin'ny farany hifampahirezana foana ao anatin'ny komity dia ny hoe tany am-piandohana raha niaingitsika tao anatin'ny 3 taona latsaka dia 0 ny teo amikesy tsy kivy tamin'izany tsika satria mahatoky fa tsy nyeriko tsy nyerinao tsy nitanjako tsy nitanjanao nentina nanatanterahana an'izao fa Jesosy niasa ka ao anatin'izao famaranan'izao dia minotsika fa ho tanteraka mandrakariva ny fanambo napetraka tany am-piandohana ny rahana tamin'i Jesosy dia ny hoe mba hiezaka nomeny tsara ho an'izao ray aman-dreny izao tsika indrindra ao anatin'izany 50 taona nitandreman'izany ka etrona ny komity dia manentana atsika mandrakariva ny aktivité ngeda be ngambany izay no tsy hisy itsony satria tapitra zay na dia betsaka raha ny fikasana tao anatin'ny vinavina ny komity ho fidiram-bola amin'ny famitana ny trano ny dada menakavy betsaka ny tsy azony tanterahana dia mangataka atsika mandrakariva zay azony tanana ao ataovy fa mbola misy ny asany miandry
ho famitana an'izany trano izany zay raha sitrapon'andriamanitra amin'ity taontezy notokanantsika fa nefa kosa raha mbola misy ny azonao atolotra manatona tahaka nataondreo mpanompo tsirairay avy ireo mba hanatanterahantsika ho famitana ho vita aingana fa mifanirina hiazakazana anatin'ny fotoana fohy ny famitana an'izany trano ny dada menakavy zany a dia hotokanantsika ifalitsika rehetrarehetra tsika eto taninanandrano ihany fa ny zanaky ny FPVM rehetra eran'ny Madagasikara eran'izao tontolo izao a no andeha anokana n'izany trano izany eto dia manentana atsika satria mandeha mivantana izao fandaharan'izao atsika rehetra any amin'ny faritra ivoaka meloha be ny fotoana ho fanokanana n'izany trano ny dada sy mama izany dia efa manantena sady izay ny solotena avy any amin'ny faritra rehetra ary na ny hatrany ampitan-dranomasina ary a raha mba misy solotena avy any aminareo dia fifaliana lehibe ho an'i Jesosy fifaliana ho an'ny dada fifaliana ho an'ny komity ny fanotronatsika amarana ny fahadimapolo taona na ampitandrina azy a sy ny fanokanana any trano eny analamahitsy izany rehetrarehetra izany a dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any makasitraka tompoko. miala tsy ny tompoka amin'ilay voady ho an'ny tenanao manokana dia tsara ny miona fa mandany andro be eto izany momba ny fianaranao a dia anao manokana izany dia raha misy fotoana ionana dia miona raha momba ny fahasalamanao anga fa zavatra ilaina fotsiny a no ho antsika rehetrarehetra mahasoa antsika rehetrarehetra no lazaina eto io reo ohatra hoe za dada ozy a nanofy katsatsaka ninana katsatsaka dia nyteny le feonana hoe endasina tsara dia nieritreritra hony aho tao anatin'ny nofy anina hoe tokony inana ave dia avy eo a dia nasaika sambotra ny zandrany mba hoaniko na azo izy dia avy eo dia ho karakaraina izy dia andeha hinana amin'izay aho kanjana nidobe nivoaka daholo ny sakafo ianao zay mandoa hoe tsy mahazo mihinana zay Jesosy mihinana ihany mihinana zay manofy katsatsaka na kadratraka ilaina ho anareo zay nianatra be deabe teo raha va matsaro reraka mihitsy lohanareo io sy ny atotoa tsy maintsy manofy kadratraka nareo dia iny no hoanina tena miteny aminareo fa mahasoa anareo rehetrarehetrarehetra atsika rehetrarehetra zany dia ty le olo tia lava be ny azy hoe nanofy niaraka amin'ny mpiandro maromaro aho a nandroka devoly rehefa niteny izy a dia mba nihika mafy koa dia nihika nanaraka daholo dia ataovy mafy ny feo e fa ity tamin'ny zoma nanofy rano be dia nisy vehivavy nitondra tady nisy biby lava be mihitsy tao anatin'ilay rano ary ilay zanako kely fitotoana lasa nilentika tao anaty rano a zao dia dia nanofy koa izy nanao hoe nitantanako teny an-dalana izy dia nisy nisintona io rehefa nazaiko foana nareo sanandro aza vela mandeha rery mihitsy ny ankizy raha mbola latsako ny 20 taona voamaly anakireo 20 taona nisy nangalatra mbola miantsoantso ny reniny tsy hitany zanako data 20 taona telefoneny izy a tsy manentsony ny telefona rehefa ohatran'ny reno a na vady lasan'olona na zanaka tsy hitan'olona maka mpiandro be deabe mihitsy dia sotonina izy zany filaza azy tanitry fina dia sotonina miaraka misitona tamin'ny tady lava be mpiandro rehetrarehetra hoe voatao anao nientin-dranona vadiko nentinao any mazanga na potehina anao ranona anakazy potehina anao ranona anakazy avoy mivadiko tonga tokoa ny vadiny afaka 3 andro voninahitra ho an'i Jesosy zany fa ty zanako very ty ve deabe lafa nampanaovana zany tato viry ny zaza very
mahavy hoe mahatsiravina mihitsy nyberitrehitra hoe tataverindreny zanako nefa efa miteny aminareo foana hoe raha fa misy zany atao fa nisofiny tantany eka marary mihitsy mihaino an'io kikika anareo io e sasany efa tsy avelan'i Jesosy hanambady aza manambady an'io ahy ianao lasa dada de ozy le ny-daniny io ihany mahasositra miangona ato tany nanan-drano ato ahoana Jesosy fitiavana ahoana mana olona tia andao andeha hainy Jesosy ny zavatra rehetra vetany mary azy herinandro ihany dada efa miteny aminao hoe aza miaraka amin'io fa olona lika io so vo herinandro fotsiny de nisofoko ny poahanao hoe dada mahazaka hoy ny apôstôly Paoly zay tsy manana aza mangataka fa ny manana aza misaraka samy tsisy ataonao reo tsy manana hoe mangataka foana manana arivo de mba inona moa zany Jesosy arbitre zany nataonao anarany resaka fanokanana any amboro miresaka fa lamina fotoana atsika zay le zaza teo a zay le katsatsaka tolo zay eny ry havana faranana ny fotoana zavatra angatahako amintsika rehetrarehetra de tsotra ihany ny tompo milaza hoe tandreny feonao a te ahitanao a ay azafady ay mifanatitra ndao ary azafady to tsara indrindra ny miona amin'i Jesosy ny fifaliny de ny manolotra ny fanatitra amin'ny fo de io voly mihitsy ny fonao a atolotra ho an'Andriamanitra ary io ny mampiteny azy foana isan'andro tena akavia itiavana mandraky izay toko no nitiavana hoary ratsito tsina Maria araka ny hotako be fiandrina ozay mpamindrako tompo lehibe sy manakerena nefa tenila zanao napana tsy ateretsy aterere fa tena tsy trapo no nilanjanao ny tsitsibary Jesosy mamikeo yaovao sambatra tetika famanana ana fakeo tukikeo napiria saptisatria naptio mamikeo nateovao sambatra tetika famanana ana amikeo tukikeo yanapiaria sauti satriana tiataro sauti satriana tiataro satriana tiataro novo bisou Jesosy tega ho antovisika zany fanaty fisorana mbony indrindra tianao Jesosy vokatry ny fo
dia nifampitana teo ny tanantsika sy ny tananao rehetra Jesosy. Namiana anay, nanoroka anay, fisaorana fankasitrahana anao narady. Ankasitra zany Jesosy. Na kely na lehibe, hitondra fifaliana miaraka aminao. Sotra Jesosy. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Amen. Petraka isika. Tsangana amin'izay aritsika. Natolotra ho anao nirakitra tianao indrindra miaraka amin'ny fona rehetra Jesosy. Izao zay te eo naminao satria eo nelanay amin'izay ianao. Faly manana anay. Fa ny androany Jesosy dia tianao tokoa ny teny hoe tahita ny endrika eo amin'izay aho. Io izy Jesosy reo. Fa tandreny feonao na inona angatahany Jesosy eo anilanay ane ianao e. Azo resana ane ianao e. Tompony hery sy ny fahefana ane ianao e. Ianao mihitsy ny tena zany amin'ny boky Isaia. Jehovah ihany ny tompony hery. Anao zany Jesosy. Fa ny androany mba mangataka aminao mbola tsy niteny angamba reto olona reto hoe akaiky keto ianao ne Jesosy. Angamba mbola tsy niteny an'izany izy hatramin'izay. Fa izao izy mino amin'izay. Fa eo akaiky ny ianao Jesosy. Tsy amelanay ianao raha tsy mitanay androany. Koa tanterao aminay ny teninao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Ianao nivavaka tsirairay avy Jesosy, aningila tsofina amin'izany ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra atianay ianao. Ao rehetra nitolona mibavaka tamin'ny voady. Na amin'inona na amin'ny fianarany, na amin'ny fanadinany, na amin'ny asany, na amin'ny trosany, na amin'inona. Jesosy, efa voarainao daholo. Tanterao ny teninao hoe na mbola tsy mangataka akory azy ianao efa tonga. Efa nandray azy ianao raiso zany Jesosy. Ny anay rehetra teo kosa Jesosy fantatrao fa manomboka androany dia mba ho afaka daholo ny olana rehetra, mba ho sitrana daholo ny aretina rehetra. Hainao zany Jesosy, vavanay miteny eneno andrasanao dia ndreto izay Jesosy mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy eno ny vavakay. Ny anaranao ny angatanay zany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra ho masina ho tonga ny fanjakana ataonay sitraponao ety an-danitra eo naino ny ana sapazoanay ary mamelany elokay tahaka namelana izay aiza mitondra ilay mivavakana manafana miratsa na mampanjakana sy mihery ary voninahitra mandrakizay. Raiso ny tsotrana. O Jehovah tompony maro aminao, aza matahotra, aza merikerika foana, ary aza manana amin'inona na amin'inona. Jereo no goika, jereo no vorona, tsy mba mamafy reny,
tsy mba mitona tsopotry reny fanarainareo izay any an-danitra mamelona ny reny tsy mainka vafa ianareo na de kely fonoana azy sotra Jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen Jesosy apetraka aminao a zany fanahinay rehetra zany Jesosy apetraka amina ny fanahiko ny asa vita hatrezanao dia anatokotsy sy vetra Jesosy apetraka Jesosy apetraka aminao Jesosy apetraka ny asa fikelezanaina ny asa fikelezanaina tsy misy miafina aminao misy miafina mina etaeta tsy aina zay sotra Jesosy ho tamiteraka tokony zany amin'ny anarana raisana zany voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any halleluia masina 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 Jehovah tompony maro enitsinonarina rehetra petraka isika dia ny mpandray sisa no
ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo miara-apatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a mbola velonaina tra-pamonjena mbola nomeny volana vaovao indray a fa mbola te hiasa ho atsika Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe aminao mihitsy zany a fa tsy mandao anao izy na mahafoy anao. Tena mianta amintsika Jesosy miteny hoe narovina ianareo narovina hoy izy no mba mihinana sy misotro hoe tsy ny aty am-piangonana ihany fa na ny atokantranonao ihany aza dia mba mianta aminao mba tsarovy aho, mba tsarovy ny fitiavako anao, tsarovy ny famelako ny heloko ao, mba tsarovy aho. Fa na dia mivary sy ny lokanao aza ny ataon'Andriamanitra ho tena sy ny rany iarovany any tenanao amin'ny fahasalamana rehetra mba tsy ho azo ny aretiny ianao. Azao mba filazany zao le mofinaina nidina avy tany an-danitra ho anareo ka izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Andeha atsiaro ny fitiavan'ilay tia atsika, ilay malala atsika, ilay maty ho atsika isika, indrindra Jesosy tsika ilay voaomby teo ambony hazo fijaliana. Nandefitra noho ny amiko sy ny aminao izy. Hitsangana isika atsiaro izany fitiavany atsika izany amin'ny hira 5:9 ny azo ny ijalianao anie Jesosy, taona nanaovanao fiainanana fa tena namindra fo anay ianao, mitazana ny masonay dia mangoragoraka ny fonay mahita ny fijalianao noho ny amin'ny fitiavana anay. Andino voalohany sy ny faharoa nanaovantsika izany hira izany. Ataovy amin'ny fonao zany fa tiany Jesosy. Ny azo ny tsaliana ny Jesu tompona maneho ny fetiana dia iakenana dia iakenana dia iakenana maneho ny fetiana dia iakenana. Mitazana ny masonay, mitazana ny masonay, mangoraka ny fo nameloka zaiza ay ny tenina oto ny tenina oto ny tenina oto
vavaka isika misaotra dia misaotra dia misaotra anao izay Jesosy fa nandevitra dia nandevitra taminay ianao. Raha tsy nandevitra ianao na nahoana reny fiafaranay izay le fiafaranay izay indrindra ny azakazanao sy ny fitiavanao nanaiky hatrany ambony azo fijaliana ianao. Ny fona ho anay. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Tianay dia tianay tokoa ny mantsy ianao Jesosy, ary latsaka ao anatin'ny fona lalina mihitsy izany ositry ny afim-pitiavana anay izany, ary izany no mbola tsy nanadinonao anay hatramin'izao. Saotra Jesosy. Manatrika anay eto ianao satria ianao nanasa anay iray latabatra aminao androany, ka dia manoloana anay eto ny fitiavanao sy ny fandeferanao rehetra ry Tompo amin'ny lalan'ireto famantarana hita ny maso reto dia ny mofo sy ny kapoaka izany. Ireo no fananao masina ho amin'ireo famantarana ireo. Ny mofo anjaro ny tenanao Jesosy, ny mofo anjaro ny tenanao, ary ny siro anjaro ranao sy ny ho famelana ny eloka rehetra. Saotra Tompo, saotra. Handray anao ny redekôn'ireo Jesosy, handray anao voalohany. Mihazakazaka an'ireo Jesosy, tsy mandry andro tsy mandry alina fa mitady izay mahasoa ny asanao eto amin'ity toerana ity, ary dia hitanao masonao izany. Ka noho ny amin'ny fiarahano miasa Jesosy amin'ny mba hanaovy bonus spesialin'ireo, na dia ny fiainany ara-nofy any azy, mba ho mariky ny fankasitrahanao azy Jesosy, mba ho tsarony fa nisy zava-dehibe teo masonao, na dia ny ditongony nanao ny asanao teto ihany aza, ka tsy hanadinonao ny hanasoavanao azy ireo. Taterao izany ho an'ny dekônina rehetra Jesosy, handray anao eto amin'ity toerana ity hatrany ambony rehetra any. Vahoaka rehetra kosa Jesosy eo, mba bijibitsio izy, havereno any amin'ny teninao hoe zany rehefa ty dia tena tiany aho hatramin'ny farany, aza matahotra ho fa efa nanavitra anao any aho ary aza mierikerika foana fa efa niantso ny anaranao aho. Enao. Saotra Jesosy, ny anaranao masina no anometrana izany vavaka izany, ary atao zava-dehibe nao ny androandroany eo nanao amin'ny malalanao rehetra. Saotra zokinay malalanay eo. Amen. Mazaho toerana ianareo Tompo. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alana madiana azy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny. Ity ny tenako azy ho vakina ho anareo. Zao ataovy fahatserovana narovina ianareo narovina no mihinana nytony mofo intony. Ary rehefa izay dia nandray ny kapoaka izy. Ity kapoaka ity ny raha mifanekena vaovao alatsako anareo, ho fahamelako ny helokareo rehetra fa tsy nisombitsombony any. Zao ataovy fahatserovana narovina ianareo no misotro an'itony kapoaka itony. Fa narovina ianareo narovina hoy Jesosy ilay tiantsika, mihinana nytony mofo intony ary misotro ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Amen.
hoy jesosy andeha fa fafavoatra ny zavatra rehetra eo ampizarany ny mofo sy ny kapoka ao amin'ny dekona dia andeha atsiaro ny fitiavan'i jesosy isika eo ampitoerany eo amatsy misy bitsibitsika mba lazao azy hoe tena tiako ny fitiavako tianareo dia tianareo loatra ako tianareo dia tianareo loatra hoy jesosy mba havereno kely aloha le fitiavako anareo mandrakizay hoe fitiavana mandrakizay mba havereno iny fa faly ary avao mba mihiran'iny ianareo noho ny fiangaviany jesosy tsy mampaninona fa zay hafaly azy ny ataontsika andoa redonitsika mafy zany mba ho faly jesosy amintsika androany fitiavana mandrakizay fitiavana mandrakizay toko nony fiandrana oairiatsito zinamelaia anotany otako eny fiatranarosy tiamindrafo lehibe tirana keriana zenilila sana nilapana iaterire nantena sitrako nitanyawako nivitako mamikyo yanao Jehovah tambatra tsetsika anao tambikyo nukikyo yanao nyansuya satria anao tiatalo Jehovah nambatra tsetsika yanarana anao natikyo naukikyo yanatu nyanjia satria anao tiatalo satria anao tiatalo Satiana tiatalo sotra jesosy sotra jesosy sotra jesosy sotra jesosy faly ene izy faly izy tena faly izy mahita anao mikalo azy mikalokalo azy midera azy manome voninahitra azy setriny hoe anao zao nolazainy jesosy atsika hoe anisoanao amin'izay aho efa nanao taminao aho taloha fa mbola ataoko mihoatra noho zay efa nataoko taminao aho aza matahotra ianao fa za jesosy ilay faly androany ho avy any aminao anatanteraka izany any amintsika tsirairay avy mba ataovy zava-dehibe aminao zany fifaliany jesosy androany zany andehana soa anao izy na any amin'ny asanao zany na any amin'ny fianaranao zany na any amin'izay mahasoa anao rehetra zany ho any izy anatanteraka ny fifaliany aminao andao isika
mbola porofotsika fa mbola tiatsika ny miondakondana eo atratran'ilay ty atsika ary izy dia faly eny mamiana anao manao kalay anao andray zany malalako hoe zany fitiavako anao zany olo tiako mahasambatra azy ianao zava-dehibe nataon'ilay tianao anao a andehantsika mba hikalo azy hitanisa amin'ny endreny amarony soa izay nomen'ny tompo atsika dia mba mahafaly an Jesosy mamiana anao indray ve ndray ahoana tsara ndray ataontsika izany fito amin'ny telopolo sy dimanjato andiny voalohany sy ny faharoa rehefa malala rehetra amin'ny tompo faly Jesosy tena faly dia faly izy mahita atsika rehetrarehetra zao na naiza ano misy anazy daholo zany ary izy raha teo nanatanteraka ny fenianany hoe ny masoko sy mifoko ane dia eto mandrakarive ka raha vao mba nijery anao no masoko androany a dia aninona hono zava-dehibe zany hanasoanao a mahatamana an Jesosy ny mamaha ny olanao eto ny manasitrana ny aretinao eto ny manangana anao indray eto ary manorona izay efa ravany aminao tsirairay avy zany no mahafaly dia mahafaly azy indrindra fa mihevitra anao zao Andriamanitra lay mbola tsy nandaona nahafoy anao zao hitodika ny aminao amin'izay izy ampahery anao hoe Andriamanitra fitiavany ianao ka mihevitra momba anay ety
ataontsika zany iry zany de mba mifalianao ataovy mitsatoka anatin'ny fonao mihitsiny zany hoe mihevitra azy o jesosy zao a misaotra jesosy hoe misaotra jesosy ataontsika zany fitiavanayana mihevitra ny mombana ety amifomaraina izay de tsy afaka ambavana hoe iambana ny fahasoavana marana mibalika ny andronay ianano kitsoandro iabeyany imialy ny ririny namana mety ianano kitanay tantana ete kanefa fakata zay mebololo trampona yawe isa na de atokiana faharoa zava-dehibe amintsika zany Andriamanitra mihevitra atsika zany a na amin'ny fianarany zany na amin'ny asa mandrara na ny fiainanao andavanandro ao atokantrano ao de mihevitra anao foany zao Jesosy zao eny aminao izy zao eny aminao izy falyny izy hiteto hoe tandreny feo an'ilay malalako amin'izay andro any ary aza mba miteny hoe feokane Jesosy feokadratrake feokane Jesosy mivalambalany le fienon'ny feoanao mihitsy no madia volana azy ary aza manamavo ny feoan'ny hafa rehefa mideran'Andriamanitra fa mamelaka tamaina azy ianao ka mampalahelo azy teheno ny feo an'ilay malalan'izy androany ikalokalo amin'ilay hira hoe anao atompo anao atompo ataovy zany iry zany a fa mahafaly an' Jesosy mihaino ny feo anao
fitiavanao nefa milatsangany finoanao anatonako ana tompo atavy manakaiky anao siny azo fitsalianao manakaiky za nilany foana mivotraka isarako tompo atavy manakaiky anao siny azo fitsaliana manakaiky zany ilany foana mivotraka isarako. Ry ava malala rehetra amin'ny tompo nanafatra antsika apôstôly Petera, tsarovinareo izy fa tsy tahaka ny zavatra mora simba sy mora levina, eny mora loha tahaka ny volamena sy ny volafotsy no nentina nanavotana anareo fa no ny rahasoan'i Kristy. Le raha ny zanak'ondry tsy misy pentipentina, zany nanavotan'Andriamanitra anareo. Na mafisy ny apôstôly Paoly zany, jereo ny azo fijaliana teo no nanaovan'Andriamanitra fanavotana lehibe ho atsika, ary teo nanaova mifanekena miezinezina, ary tadidiny zany mandrakizay hatramin'ny taranaka arivo mandimitsika fa firenena masina ho azy ianao. Jereo ny azo fijaliana, isak'izay mijery ny azo fijaliana ianao na ety am-piangonana na eny atokantranotsika any, jereo ny fitiavan'i Jesosy ianao. Teo ny nanaova mivavaka, teo ny nandeferany, teo ny nandatsahany rany, sady ho famelana ny elo koa zany nanaovany vavaka fifonany raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay natao. Manatonaka miondrika hanoroka ny tongomasinao, izao zay olona tsy mendrika rery tompo avozy ho anao, hitsanga isika. Manatonao kamiondrika anorokany tongo masina isaolo na tsy mendrika raha vao zay tompo anao. Hoy Jesosy ity ny tenako, efa nanavitra anao mihitsy misaorany Jesosy ianao fa zany no fitiavany atsika, misaora azy ao am-potsika ao. Jesosy saotra anao nanavitra anay,
misaotra anao nanavitra anay fa raha tsy teo ianao zokinay malalanay. Andriamanitra efa tezitra isan'andro ny devolo manao ny ataony fa soa ianao fa teo amin'ny fiainanay nanavitra anay. Misaotra Jesosy. Any amin'ny tenanay ara zao ny tenanao Jesosy a. Andrafitra ny tenanay ray manontolo hatrany amin'ny tapondoka hatrany am-paladianay. Ary inoko Jesosy fa tsy ny tenanay tsony io a manomboka androany, fa ny tenanao dia ny tenanao mihitsy androany a. Zany zao ny eny amin'ny tenanay. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Ary ny tenanao izay any aminay a antibalina erovanao anay a amin'ny zanatsipika mirehatra lefa n'ilay devolo. Sady tsy ambininy reny a ary tsy havita ninina satria mahery ny tenanao amin'ny tenanay. Ary mitodika aminao a Jesosy na ny fiaraha-miasa ihany azy. Engany enony amin'ny tenanao any aminay tsirairay avy. Tsisy kansera intsony mandrakizay amin'ireo rehetrarehetra ireo. Ary ny taranany arivo mandimby rehetra ihany koa. Noho ny amin'ny fitiavanao anay nanaovanao an'izany Jesosy a. Ka dia misaotra indrindra Tompo. Amen. Ity ny rako ho fahamelako ny heliko rehetra ny nanaovako izany mba hanananao fiainana mandrakizay miaraka amiko. Sotroanareo tia ary misaora azy eo am-ponao aho. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Tsy nionina ihany ianao Jesosy hoe ny tenanao nataonao amin'ny andrafetanao ny tenanay. Fa ny rahanao mihitsy zao a no mikorina ny anatin'ny tenanay rehetra ny hatrany atapondoka hatrany am-palady. Mahery ny rahanao Jesosy a, manavoa ny rahanao Jesosy a, mamela heloka ny rahanao Jesosy a, ary mitondra anay any amin'ny fiainana mandrakizay ny rahanao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Nametraka fanjakana tsy azo ampiororoana atao anatinay ny tena sy ny rahanao androany. Ary marina ny teninao misoratra masina hoe mahery izay ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Tonatonatina ianareo ry aretina sy ny rehetrarehetra fa ho maiso dotra ty ianareo. Ahita raharaha ianareo raha mikitika anay. Fa ny hery ny tenan'ny Jesosy nay a sy ny rahany. Zany no fiarovana ho anay. Misaotra Jesosy. Jesosy akaizana, Jesosy ana, sady tsy mahafo Jesosy. Raha ny olona mety mandao, raha ny olona mety mandao, za tsy mba mandao anao Jesosy, tsy mandao Jesosy ana. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka isika eo am-panangonana ny rakitra sy ny kapoaka dia mangataka ny hafafia ho mba hanao le hira hoe any Jehova ny famonjena.
Sotra tompoko rehefa hifarana ny fotoana ry havana elo lalana antsika Jesosy amiana anao eny am-bavahady izy rehefa andeha ody enao ho fakasitrahany sy ny fifaliany onany taminao androany ary aza matahotra intsony fa tsy andahoanao intsony izy na afoy anao na amin'inona na amin'inona amarana ny fotoantsika ataontsika ny ira hoe feno fiderana Andriamanitra androany fa tafarain'ity sy ny manina teto amin'ity toerana ity ataontsika ny andiny voalohany amin'izay ira izay meloha mivavaka sy ny tsodrano ary tsy misy reharehako ao aorianany tsodrano hitsangana isika feno fiderana izay rayo misatana feno ny soano soasese zay no fafinaoana misatana hoe misatana izay fafina hoe fiderana noety misanarana hoe ny afalina noe asehona hoe masatana riraina io misatana izay fatiafina hoe fiderana noety misakany anarana hoe ny afalina noe asehona hoe masatana vavaka isika alohan'ny sarahana Jesosy te hisotranao zahay tamin'ny fifamatora-pitiavana naseho anao anay androany misotranao koa zahay fa raha natrika ny herinandro vaovao indray zay manomboka raha mipitso indrindra eo amin'ny fidiran'ny mpianatra dia mbola tanterahanao foana ny teninao hoe ny amin'ny mpanomboka izay efa novidiako tsy mba hareko ary za mbola tsy andaho anao
na afoy anao akory. Saotra Jesosy, saotra to atsory any amin'isa tokantrano any ny tananao Jesosy a dia mba ho hitobaka ny soa sy efa noheverinao ho tanterahanao anay tsirairay avy. Saotra to rainay osy any an-danitra sy ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitrabonao ety atahatahaky ny any an-danitra mianay anna sasa ho anay ary mamela melokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay rehefa mitondra ny amin'ny fakapanahy famanafany amin'ny ratsy anao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisony tsotrany ho Jehova tompony maro amintsika rehetra, elo lalana amin'ny adinao rehetra, na inona adinao, na fianarana zany na ny asa mandraraza eny hatrany amin'izay mety ho trosa rehetra any ary elo lalana an'izany ho anao ho Jehova, andravina nimikototona rehetra any, anoritoro ny varavarana varana rehetra any ary anapatapaka nidy vy rehetra any dia ho tsaronao fa zany Jehova nanolo-tanana anao androany ka tsy andao anao Saotra. Ary Jesosy lay tia atsika, lay malala atsika, lay mifona ho atsika ho any amintsika ny izy ka hiteny hoe za rehefa tia tiany ao hatramin'ny farany. Tsy hamelanao irery mihitsy ao amin'ny fiainanao. Aza matahotra fa sady mbola ombanao ao ary mbola monjy anao foana isak'izay mba mitaraina amiko ianao. Saotra Jesosy, anao ny tery ny ajara voninahitra hatramin'izao ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Tsy misy riary antsika fa tsy Jesosy e. Tsy misy riary afa-tsy anao Jesosy io, anao ny hery, anao ny aja sy voninahitra, ny fasana sy ny fiainatsika indro efa resina. Izao hoe izao tontolo izao dia mahita fefa nitsangany anao o sambatra sambatra soma nananao zay tompony hery sambatra Jesosy miankiny atratrana o ampiany fitiavana o ampiany filokana Jesosy o naketikawa o lalanava fareareakiana. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, saotra Jesosy, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enka ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Anome anao arak'izay reny fonao any Jesosy dia mahery izy.